Mbola ho ampitomboina ao aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompony finoantsika. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay be fitiavana sy be indra fo, mbola velom-pisaorana anao ny fonay, mankalaza sy manome voninahitra anao ilay Andriamanitra ny fahatsarana rehetra, izay mampamirapiratra ny fahatsaranao aminay. Misaotra anao izay ny amin'ny izay mbola ahafahanay mandre mandrakariva ny teninao. Misaotra anao izahay noho ny amin'ny fanekenao Andriamanitra izara aminay ny teninao isan'andro ho fiainanay. Ankehitriny ary dia irao aty anatinay ny fanainao masina hanazava ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesoa no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny bokin'ny Hebreo 12:12, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina no mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havana. Hebreo 12:12, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: koa amin'izany, satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika, toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Mijery an' Jesoa tompony finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandroenatra, mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy, fandrao ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Ianareo tsy mbola nanohitra niady tamin'ny ota hatramin'ny fahalatsahan-dra, ary adinonareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe: anaka, aza atao ho zavatra kely ny famaizan'i Jehova, ary aza reraka raha resy lahatry ny anatra ataony ianao, fa izay tiany Jehova no faiziny, ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Hebreo ry havako malala dia epistily nosoratana manokana ho an'ireo jiosy niova ho kristianina. Jiosy niova ho kristianina izay nanaraka tsara sy nahalala tsara ny fomba mpivavahana sy ny lalàna jiosy, ary resy lahatra tamin'ny fanarahana ny filazana tsara. Eo anatrehan'izany indrindra dia mahatsiaro ho menamenatra noho ny amin'ny tahotra ny fanenjehana, noho ny amin'ny mahavitsy anisa azy eo anatrehan'ny maro ireto jiosy niova kristianina ireto, ka izany natonga ny mpanoratra ny Hebreo nanoratra ity epistily ity ho fampaherezana azy ireo, ary hanome taridalana azy ireo ny momba hitehirizana ny finoana kristianina izay efa nikeny sy efa noraisina. Amin'izany dia ampianarina izy ireo mba hijoro vavolombelona, mba ho vavolombelona, ka ny lesona izay raisintsika eto anio dia mahakasika izay mahavavolombelona ny mpino izay. Ny mpino vavolombelona dia vavolombelona amin'ny asa izay atao. Vavolombelona
amin'ny atao. Raisina ho toyn'ny mpiazakazaka ny mpino izay manatanteraka reny fifaninanana ireny. Rehefa hanao fiazakazahana dia tsy maintsy esorina ny mpiazakazaka avokoa izay rehetra mety manavesatra, mety manelingelina azy amin'ny azakazaka izay ataony. Fitafy maivana mifanaraka amin'ny azakazaka izay atao no atao. Ary izany no nahatonga ny mpanoratra koa ilaza fa raha hiazakazaka amin'ny finoana dia tsy maintsy esorina ihany koa izay rehetra mitambesatra. Dia ny ota izany hitantsika eo amin'ny andininy voalohany dia tsy maintsy esorina ny ota, ny fitondran-tena tsy mendrika, ny izay rehetra mety manelingelina tsy hahatonga anao hahavita ny fiazakazahana. Misy ohatra maro ny amin'izany vavolombelona izany. Aroson'ny mpanoratra eto hitantsika eo amin'ny toko faha 240 ireo antsoina hoe vavolombelon'ny finoana, ireo olona izay efa nandeha tamin'izany fiazakazahana izany ka niaina ny fiainana feno fahatsarana, ny fiainana lavitry ny fahotana, ary ihany koa fiainana izay azo atao hoe nanana fitondran-tena tsara. Ambara riavako malala fa vato misakana amin'ny fijoroan'ny mpino vavolombelona ny mbola fiombonany amin'ny fahotana ary mahatonga azy havesatra tsy hahavita ny azakazaka ny fitondran-tena izay tsy mendrika ataony. Paoly apôstôly dia milaza any amin'ny epistily faharoa an'ny Korintianina izay anasongadinany fa ianareo izy no epistilinay voasoratra ato am-ponay sady fantatra sy vakin'ny olona rehetra. Izany hoe ho epistily velona mandehandeha hitan'ny olona sy vakin'ny olona ny mpino. Hoy izy ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo ny andininy faharoa. Riavako malala ao amin'ny tompo. Raha tiantsika ho tafita tsara ny filazany tsara izay torintsika, raha tiantsika ny hahafahantsika mandeha lavitra amin'ny azakazaky ny fanompoana izay ataontsika, dia mila manamaivana ny tenantsika tsy ho vesaran'ny fahotana isika. Ny mpandinika sasany dia miteny fa ny fitoriana filazany tsara hoy izy dia manomboka amin'ny fijoroantsika vavolombelona amin'ny alalan'ny tenantsika aloha. Ny tenantsika izay hitan'ny olona fa maivana lavitry ny ota no hahatonga azy ho resy lahatra ny filazany tsara ka hiaino sy hanaraka izay torintsika. Ny vavolombelona amin'ny alalan'ny atao dia vavolombelona izay mihevitra mandrakariva ny tena aloha izay vao ny hafa. Ny tena aloha izay vao ny hafa. Ndeha isika riavako hianatra amin'izany ambaran'ny epistily eto izany. Samy andiny tena momba antsika tsiraray avy, tsy hijery ny hafa fa hijery ny tenantsika. Ndrao mbola hisy vato misakana tsy hatanteraka ny fitoriana ataontsika avy amin'ny alalan'ny tenantsika. Ndrao hisy eta mavesatra na manavesatra ny tena ka mahatonga antsika ho lavitry ny fahombiazana amin'ny fitoriana ny filazany tsara. Fa ny zavatra faharoa izay resahana eto amin'ity epistily ity riavako malala dia ny hoe
Ny vavolombelona ihany koa dia vavolombelona mijery any Jesoa tompo, mijery any Jesoa tompo. Raha raisina ilay fiazakazahana ataon'ny mpino teo, ny mpino eo am-piazakazahana dia mpino mijery ny tanjona eny amin'ny farany dia i Jesoa Kristy. Tahaka ny olona mpankafy ny fanatanjahantena rehetra dia manana ireo olo-malaza ataony referansa izy amin'ny taranja izay ankafiziny. Ny an'ny mpino kosa amin'ny hazakazaky ny fanompoana dia i Jesoa Kristy tompo no referansa lehibe izay raisiny. Io Jesoa Kristy tompo io mantsy no fototra sy loharan'ny finoana. Io Jesoa Kristy tompo io no efa nibata amboara ka ambara eto fa efa mipetraka eo ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Io Jesoa Kristy tompo io no efa nanao parcours maro tamin'ny hazakazaka izay natao. Hitantsika tsara izay ambara eto fa efa naharitra tamin'ny hazo fijaliana izy tsy nitandroenatra izy ary ambara mihitsy azy eo amin'ny 9 fa naharitra ny fanoherana ataon'ny mpanota izy ary hatramin'ny 14 aza dia naharitra hatramin'ny fandatsahan-drary izy. Izany hoe tena mpiazakazaka manana traikefa ilay Jesoa Kristy tompo, ka mendrika ho alain'ny mpino tahaka ihany koa. Arak'izany ny mpino mihazakazaka dia tsy ny mpino izay variana mijery eo amin'ny tany, ny tany izay mety mahatafi-tohina, ny tany izay mety hahasolafaka, ny tany izay mety ampitanondrika ka tsy ahitana ny lalana, ny tany izay mety hamitaka koa aza indraindray. Fa ampirisihana kosa ny mpino hijery sy hibanjina any Jesoa Kristy tompo. Jesoa Kristy tompo ilay manana traikefa amin'ny hazakazaka. Jesoa Kristy tompo ilay efa nandrombaka amboara ka mendrika ho arahan'ny mpino rehetra. Revako malala, na inona hazakazaky ny fiainana izay hatrehanao dia tsarovy fa ananan'ny tompo, ananan'i Jesoa Kristy fahefana, ananan'i Jesoa Kristy traikefa izany. Hainy ny mandiha amin'ny lalana sy ny hazakazaka izay ataonao satria efa nihazakazaka teo amin'ny toeranao izy. Efa hitany ny lalana izay hiazakazahanao. Koa ny vavolombelona mijery an'i Jesoa Kristy dia vavolombelona izay manaiky ho tarihan'i Jesoa amin'ny hazakazaka. Vavolombelona izay manaiky hiaraka handresy amin'i Jesoa Kristy izay efa nandresy talohantsika raha teo. Vavolombelona isika ry havako, tsy atahotra ny amin'izay mety hahatafi-tohina, na mety hampihemotra, na mety hanakana antsika amin'ny asa fanompoana samihafa, fa hijery an'i Jesoa Kristy mandrakariva, hibanjina azy, izy no tanjona ho amin'ny mpino, izy no ahatratrarantsika ny tanjona izay tiana ho tratrarina raha teo. Arak'izany natoinona endrika fahamenarana, natoinona endrika hakanosana, natoinona endrika tsy fahasahiana eo amin'ny mpino satria hoe vitsy anisa, satria hoe maro loatra ny fanenjehana, satria hoe arak'izay nambara teo mbola voaingana loatra no niova tamin'ny finoana, dia indro Jesoa Kristy ilay ohatra tsara ho antsika, efa nihazakazaka teo amin'ny fiazakazahantsika ary vonona
ampahery sy hiaraka amintsika, tsy hampahasolafatra antsika intsony na oviana na oviana. Dia mampahery antsika amin'ny anaran'i Jesoa, ilay tompo sy mpanefa izany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Jesoa fa ampaherezo ny teninao, hahay hibanjina anao amin'ny toe-javatra rehetra izay miseho amin'ny fiainanay. Misaotra anao zay fa afaka mijery anay amin'ny fotoana rehetra kay ianao. Misaotra anao zay fa mahita anay mandrakariva amin'ny toe-javatra rehetra izay atrehanay ianao. Miara lalana aminay ary Tompo, ary avy hiaraka hiazakazaka aminay, ary ahazonay ny amboara tsara dia ny fandresenao aminao Jesoa Kristy. Indray mivavaka ho an'ny fiangonana, ny fitoriana filazany tsara manerana amin'izao tontolo izao ataon'ny FJKM, ny any amin'ireo faritra saro-dalana, ny any amin'ireo toerana izay mbola anjakan'ny fanompoan-tsampy, anjakan'ny asan'ny maizina, ampaherezo sy toan'ny manokana Tompo ireo mpanomponao izay miasa amin'ireny toerana ireny. Ny fahasoavanao aneo omba mandrakariva amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay. Dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen.